Bonsoir daholo ndraintsika rehetra re. Nadalany tompo sy ny fahasoavany amintsika. Trahatra indray ty après-midi fa antsika manohy ny fampianarana izay efa nataontsika tamin'iny maraina iny. No fahasoavan'ny tompo no mbola ahafahantsika mitafy eto indray, ampitafatafy eto, mioneto, andinika ny tenin'Andriamanitra. Nieritreretritsika hoe fa vita le batisa fa tena mbola tsy vita, mbola nisy zavatra mbola tsara nydiniana kely tao anatin'iny zany. Dia hotoizantsika amin'ity tapany hariva ity izany. Ka tsara mihitsy le izy nyresahana satria mikasika ny famonjena le izy, tsy dia tsara loatra raha bangona kely fotsiny. Tsara hoe diniana lalina tsara le mikasika le hoe batisa izany. Ka raha noho ny fotoana indray ary sika amin'ity hariva ity dia manasa antsika hiaraka hivavaka. Loatsika hiaraka hivavaka izany. Jehovahandriamanitra ray io miantso ny anaranao zay amin'izao folakandro izao ndraika mbola mino fotoana ahafahana hiara-hianatra sy andinika ny teninao, hanohy ny fianarana izay efa natomboka tamin'iny maraina iny. Ko mametraka indray izao fotoana izao ampelantananao zay Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, satria ny fanahinao no afaka mampianatra anay, izy no afaka manolo-tsaina anay, izy no afaka mananatra anay. Koa dia mampianara anay raha io ny teninao indray ny ianao amin'ny alalan'ny fanahinao masina fa vonikeno izay vahoakanao. Mifahendreny izay raha io, mifahalalana izay, mifatahorana fiainanao izay. Ary dia ataovy am-ponay ireny teninao, ataovy ao an-tsainay ihany koa. Eny, io ampelantananao no ametrahanay ny fifandraisanay, mba tsy hitapaka anay izany Tompo na dia kely aza fa mba hototoza somatsara. Ka aoka Tompo anjakanao izao toerana izao. Aoka ny anjelinao hitobo manodidina anay tsirairay avy. Ary aoka ny rahanao handrakotra ny tsirairay avy Jesosy ka hiaro anay amin'ny loha sy amin'ny ratsy rehetra. Rakofy amin'ny rahanao ihany koa Jesosy ny hainao manjery ka arovy amin'ny loha sy amin'ny ratsy rehetra ny. Dia miteranao izay Andriamanitra, mankalaza anao izay ary manome voninahitra anao. Ifona aminao ihany koa nefa izay Andriamanitra ny amin'izay mety tsy fahatanterahana na tsy fanaindrena mety vitanay tao anatin'izay fotoana nisarahanay izay. Kaninona mety fahotana vitanay na dia tsy fanahinina aza dia ifonany aminao. Ka angatanay famindram-po sy melan-keloka, ko mangataka aminao izay Kristy io, diovy amin'ny rahanao izay ho afa-pahotana, sasao amin'ny rahanao izay ho afa-keloka. Dia meteza indray raha io hampianatra anay ny ianao amin'ity hariva ity, mitenena raha io fa vonikeno izay vahoakanao. Amin'ny anaran'i Jesosy, alleluia. Amen. Iroso aritsika. Io no resahana antsika farany iny. Zavatra no resahantsika farany zany dia mikasika ilay hoe fitombon'ny zaza vao teraka izy, mikasika ilay hoe ny fitombon'ny fahotana ao aminy zany. Dia izay mihitsy ilay izy hoe mandra-pahantrany zany dia izao hoe ny fahotana iny zany mitombo miavosa hatrany. Ka rehefa maty izy vao manino vao afaka amin'izay fahotana zay. Amin'ny fahotana rehefa maty zany hoe rehefa maty ara-nofo zany izy vao afaka amin'izay fahotana zay. Mety misy ny maty ohatrany hoe voadonan'ny tômôbilina dia mety maty tanora, mety misy narary dia maty, mety nisy tratrantotra dia maty. Dia izay izy vao afaka amin'ilay fahotana zany satria maty izy, satria ny maty tsy manota intsony. Kanefa amin'ny fahavelomantsika zao zany ka afaka vonoina zany io asan'ny nofo io zany. Dia amin'ny alalan'ny fahaterahana ao amin'i Jesosy Kristy, amin'ny famonoana ny asan'ny nofo, dia ateraka ara-panahintsika zany. Dia ilay fahatongavantsika zanak'Andriamanitra, dia ilay batisy zany eo amin'i Jesosy Kristy Tompo. Ka eo zany ny mahazava-dehibe izy mila maninona zany tsika? Mila miverina tahaka ny zaza zany tsika. Dia ny ahafahantsika miverina tahaka ny zaza zay dia mila ateraka zany tsika. Satria ny zaza zany tsy malala fahotana, tsy malala ny fahadalan'ny zanak'olombelona zany. Dia izay ilay izy hoe raha te hahita zany tsika ilay fanjakan'Andriamanitra dia manao ahoana? Tsy maintsy ateraky ny rano sy ny fanazantsika. Ka izay no resika tamin'iny maraina iny zany. Fa ny zavatra anankiray ihany koa zany, zavatra anankiray faharoa izay zavatra tiana ho jerena ihany koa dia izao hoe ny olona rehefa maty zany dia hoe afaka amin'ny fahotana. Fa ny olona maty ihany koa afaka amin'inona? Tsy ny fahotana ihany kely mahafaka ny olona rehefa maty. Fa raha ataovy hoe narary mafy ny olona iny dia afaka ihany koa izy amin'ny aretina iny. Raha ohatra ka olona nisy devoly ny olona iny
afaka ihany koa iny tamin'izay fotoana zay zany raha nisy fahoriana iny olona iny afaka tamin'ny fahoriana ihany iny koa iny olona iny rehefa maty de rehefa ao am' Jesosy Kristy ihany koa zany ao rehefa tonga olona vaovao de inona ny zavatra misy ihany koa misy fanasitranana ihany koa ara-nofo ataon'Andriamanitra aminao zany misy fanasitranana zany hoe anehoana le voninahitr'Andriamanitra zay ao anatinao tadio tsara fa rehefa tonga Jesosy de nanao fanagagana izy nanao fanasitranana izy nanala ny fampahoriana zay nahazo ny vahoakana izy de ianao zany rehefa atao batiso amin'i Kristy de inona ny zavatra misy tsy hoe maty any ianao ara-nofo zany hoe anesorana ny fahotanao fa Andriamanitra koa manasitrana anao zany eo amin'ny ara-pahasalamana misy zao ohatra zany hitako io moa zany mety hoe misy fotoanany le izy tsy hoe vao tonga de vita batisa ianao de tonga de hoe zay koa mantsy zavatra anankiray zany eritreretin'ny olona anankiray hoe vao vita batisa zany izy de tonga de masina be de tena hoe marina be fa voateraka iny ianao de zao ao amin'Andriamanitra ianao de mianatra ny lalam-piainanao amin'Andriamanitra zany ianao misy etapy zany zay zavatra zay jereo tsara angeny zanak'Israely rehefa navoakan'Andriamanitra mivoaka avy tany Egipta niaina tany Egipta ny zanak'Israely nandritra ny 700 taona izy tao anatin'ny fanandevozana rehefa nesoran'Andriamanitra tao anatin'izay fanandevozana zay izy nalain'Andriamanitra ho azy men'Andriamanitra ny alliance na ny fanekena teo amin'ny tendrombohitra Sinay nandritra ny 700 taona ny zanak'Israely nireny tany anefitra inona zay nanesorana ny fomba Egyptiana zany hoe mbola nivolavolaina zany ny zanak'Israely nandra-pahatonga tany amin'ny tany nampanantenainy de tsika voateraka iny zany tsika rehefa atao batisa ihany koa de zao mianatra ny fiainana ny lanitra indray tsika ahoana zany velona araka an'Andriamanitra misy fianarana zany fa misy mantsy mieritreritra an'izany vao vita batisa tonga de masina be tsy Andriamanitra no manatanteraka an'izay fa ny zavatra takian'Andriamanitra aminao de ianao manolotra ny tenanao azy zay ny zava-dehibe amin'Andriamanitra rehefa azy ianao de mandeha miandalana zany fandrosoana amin'Andriamanitra iny efa azy ianao tsy de ohatr'izay ihany koa le resaka fanasitranana zany misy tonga de sitrana eo misy miandalana izy ho sitrana de ohatra anankiray zao nisy ohatra tamin'ny ohatra anankiray nisy mpivady fantatro zao de akaiky anay mihitsy izy io zany de zareo rehefa resy lahatra zany zareo zany tambola tsy resy lahatra ny amin'ny fahamarinana ny amin'ny Kristy mbola tsy vita batisa de ny zavatra nisy de zao niezaka izy ny anan-janaka fa tsy nentina azo zanaka mihitsy teo moa zany mety hoe naditra ihany koa le zareo tamin'ny mbola tanorana ohatrohatr'izany de mety zay ny antony tsy fantatra zany fa tsy nahazo zanaka mihitsy zany zareo reo de niezaka nakany amin'ny manam-pahaizana niezaka tany amin'ny mahay manao zavatra hoe mba hiteraka tsy nety niteraka de nandray an'i Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny fiainana de rehefa nandray azy mbola tsy tonga zay zavatra zay mbola tsy tonga zany ny fotoan'Andriamanitra malala ny fotoanany zavatra rehetra ihany koa de taty aoriana amin'izay de nisy mpanompon'Andriamanitra nivavaka ho azy ireo nametra tanana an'izy mivady zany satria mba naniry izy ireo nanatina ny mpanompon'Andriamanitra io izy mba maniry koa zay izy mba hoe ananjanaka raha sitrapon'Andriamanitra de miara-nivavaka tamin'le mpanompon'Andriamanitra fa fotoana fohy taoriana de bevoka le vehivavy de niteraka tsy vitan'izay ihany fa mbola nahazo zaza fanindroany indray zareo rehefa avy eo taty aoriana zay le fahagagan'Andriamanitra zany hoe Andriamanitra zany manina tsy vitany hoe ara-panahy fotsiny izy niteraka anao fa manome anao koa izy fahasalamana manome anao fiadanana ihany koa izy eo amin'ny fiainanao andavanandro zany misy ny marary de sitrana misy voan'ny kansera sitrana satria ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra ny olona mantsy mieritreritra hoe satria ianao mitsofoka amin'le fahamarinana zany na mety mieritreritra ihany koa izy io mitsofoka amin'ny congrégation anankiray na communauté anankiray de rehefa mitsofoka amin'ny communauté io na amin'ny vondra anankiray de tsy maintsy sitrana
fa tadidio tsara fa tsy le communauté nge ny manasitrana na le vondrona ny manasitrany fa ny tompo no manasitrana satria tsy ny communauté no arahanao na ny vondrona no arahanao fa Jesosy no arahanao ary zay mahadiso hevitra ny olona be deaibe zay satria lasa le vondrona no arahany le fiangonana no arahany hoe zao ny aten'ny fiangonana ity fa tadidio fa Kristy no arahanao raha ny vondrona andehananao mifanaraka amin'ny fahamarinan'i Kristy dia manaraka an'iny vondrona fa raha tsy mifanaraka an'iny inona no hijanonanao amin'izany fa nga iny namonjy anao Kristy no namonjy anao fa tsy ny vondrona inona iny communauté iny zany dia zay zany izy hoe rehefa vita batisa ihany koa zany dia misy koa zany zay fanasitranana zay ataon'Andriamanitra zany dia raha teraka zany ianao ao amin'i Kristy nateraky ny rano sy ny fanaraka ilay nyresantsika zany dia zao hoe eto tany zany ianao dia fa azonao sady zay famonjena zay aratr'izay dia omenanao ihany koa ilay fiainana mandrakizay eto tany ianao dia fa hitanao sady zany fiadanana zany hitanao zany hoe fampiononana omen'Andriamanitra anao zany raha kivy ianao dia izy no mampahery anao raha latsaina ianao dia izy no mitantana anao aza manafoana izy no mikonsole anao mampionona anao mampahery anao tsy eto ianao dia fa mandray an'izany sahady raha marary ianao dia izy koa manasitrana anao manana finoana be deaibe ny olona miteny hoe zany resaka fanasitranana zany otrany hoe anaty baiboly ihany misy an'izany na hoe tamin'ny andro taloha zany fa zao ny finoana no mahavonjy anao Kristy io nanasitrana izy tamin'ny andro mbola manasitrana io amin'izao andro ankehitriny zao ho an'ny olona zay mino zany zay hoe raha mino izy sy atao batisa dia vonjena eto izy dia efa vonjena rahatr'izay izy azony fiainana mandrakizay ho an'ireo zay tsy mino kosa dia inona ny zavatra mitranga amin'izao fiainana izao izy dia efa tonga sahady koa n'inona ny fanamelohana zay mahazo azy efa mandray ny fizakana n'izany sahady izy zao inona ohatra n'izany raha ataontsika hoe olona mpangalatra ohatrany tratran'ny fitondram-panjakana izy gadraina izy efa mahazo ny sazony sahady angizy amin'izany migatra izy na hoe nanao zay tsy rariny tany izy nangalabadin'olona faly izy tao anatin'izay fijangajangana zay fa tsy fantany ny conséquence zay tratran'le vadin'olona izy avy eo vonono nenjehan'ny fokon'olona tany efa mandray le vokany sahady angizy zay zany ngila izy hoe eto ianao zany dia efa mizaka sahady amin'le izy ho an'le mifoka zavatra mahadomelona mifoka rongona sy ny anina mahazo fahafinaretana izy hoe tena ohatra maniditsidina zany mifoka le rongona mamy fa rehefa avy eo mitondra aretina iny aretina mahafaty mitondra cancer iny zavatra iny rehefa avy eo ho an'ny olona tia ny fijangajangana ihany koa ny manao resaka hoe firaisana ny fahadalàna zany resaka perversité zany fahalotona ara-tany midioka koa ankehitriny ao ny aretina azo amin'ny sida ny aretina azo amin'ny syfilisy sy ny zavatra maro samihafa dia eto izy dia efa mizaka an'izany eo ihany koa ny resaka hoe biby maloto satria fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra ny biby maloto misy aretina azo avy amin'ireny biby hoanina ireny tondra aretina ihany koa vokatra n'izany daholo izy zany hoe eto zany dia mitondra ny vokan'izay raha eto zany ianao tsy mety mino dia efa mandray n'inona ny vokatry ny fahotanao sahady ianao eto amin'ity tany ity aratr'izay dia ho tsaraina koa ianao eo anatrehan'Andriamanitra tsy azo ny lanitra fa eo anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra no miandry ianao rehefa tonga koa ny rahatra izay izany ka ny fandraisanao zany ilay akanjo zay raisinao amin'ny batisa iny moa le atao hoe abidonos zany ny hoe akanjo zay hoentintsika amin'le fampakaram-bady ny zanak'ondry ka iny akanjo io zany le raisinao amin'ny batisa iny dia izy le raisinao amin'iny le Jesosy maty 3 andro 3 alina ny raisinao amin'iny zany averiko tsara zay satria zava-dehibe loatra zay so dia miteny hoe rehefa atao batisa amin'i Jesosy dia ampy azy fa misy satria misy famantarana nomen'i Kristy mikasika an'iny le hoe famantarana tokana ihany nomeko anareo izy dia famantarana ny amin'ny Jona mpaminany tahaka ny Jona 3 andro 3 alina tao kibony azan-drano lehibe dia tahaka izay koa ny toeran'ny zanak'olona
atelonandro sy atelonalina aokebony tany. Io famantarana zay lavina ka mila fantarina zany izy io zay tsy hoantsika moa zy hoe araky nefa ndresahantsika izany. Eo am'le resaka ihany ko le hoe akanjo zay tafitsika, le hoe vita batisa zany tsika hitantsika teo zany le resaka hoe afaka tamin'ny fahotana zany tsika. De faharoa manaraka an'izay Andriamanitra koa manafaka atsika amin'ny resaka hoe aretina zany sy izay mety ho fanandevozana nangejatsika zany. Fahatelo manaraka an'izay io akanjo ihany ko, inona ny asan'io akanjo io na ifidy le batisa io zany, miaro atsika ihany koa zany izy io amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra ihany koa zany, amin'ny tafika ny devoly, amin'ny resaka mosavy ataon'ny olona, amin'ny arety mandringana. Inona malaza amin'izao fotoana izao ny resaka hoe covid zany, be ny maty zany akory tsy midika hoe tsy voan'ny mety tsy voan'ny aretina ianao fa eninao mandalo iny fa tsy mahafaty anao iny. Rehefa tonga ny fotoana fatesanao de ozy ny tompo hoe maty ianao zany tonga ny fotoananao. Na mety eo amin'ny aretina satria nisy ange zany misy mpaminany eo anatin'ny soratra masina tahaka ny Elisa zao, maty izy, narary izy de maty satria zay zany tonga ny fotoanany navelan'Andriamanitra tonga tamin'izay ny fotoanany de maty izy, narary izy de maty. Fa Eli zao tsy narary maty izy fa niakatra velona tany an-danitra nakarin'Andriamanitra. De Andriamanitra malala zany amin'ny toerana zay hoe afatesany tsirairay avy. Fa ninona mety ho arety mandringana misy amin'ny firenena anankiray, natao hoe sida io na cancer io na ataontsika covid amin'izao fotoana zao, de zao moa Madagasikara koa fa tonga le hoe variole de singe zany, na reny tonga na inona karazana mety mbony voaka zany areta, tsy mahafaty anao zany. Satria Andriamanitra no manino miaro anao, io akanjo fiarovana anao zany io, armure zany miaro io akanjo io zany. De raha mandray tsika ohatrany hoe raha ty planeta Terre ty zao zany de misy arofanina miaro an'ity planeta Terre ty, de io le antsoina hoe couche d'ozone zany. Ka io couche d'ozone io zany miaro ny tany zany tsy ho main'ny masoandro zany. Io zany manamaivana le masoandro miditra aty amintsika ty. Io ihany koa no miaro ny zavatra any amin'ny abakabaka any zany, any ambony any, mba tsy henjera amin'ny tany. Io zavatra io zany miaro izy io zany, protection miaro izy io. De ohatr'izay mihitsy zany ny arovan'Andriamanitra atsika amin'izay zavatra mety lozana, zavatra mety hitranga zany. De io le fait hoe nanao batisa atsika, nandray le fitafian'i Kristy atsika, de izy miaro atsika amin'ny mosavy tsy anafian'ny olona atsika, miaro atsika amin'ny arety mandringana maro samihafa, miaro atsika amin'ny dahalo any koa. Tonga ny dahalo anafika anao, tonga izy amaky ohatra hoe tao misy trano be deabe de tonga izy anafika an'iny. Fa ninao rery ny tsy vakiny iny, fa vakiny manodidina io satria nahoana ny anjelin'i Jehovah mitoby manodidina zay rehetra matahotra azy izy ny tenin'Andriamanitra. Zany ange tsy resahana fotsiny hoe toko sy andininy resahana hoe ny anjelin'i Jehovah mitoby manodidina zay matahotra azy, fa tena inona zany fa miaro anjelin'i Jehovah io. Ohatra anankiray zao fijonana vavolombelona na mpino anankiray izy ty, zareo matory eo an-trano de misy miodiody eny an-tokotany eny, de hoe tena olona angalatra zany, de nivavaka zareo ny alin'Andriamanitra ho arofo zay. Taitra zareo ny maraina, le olona tao ambonin'ny zareo nivaky trano, veriny tao an-dakozia, fa neny zareo tsy naninona ny tranony. Inona zay zavatra zay? Zay le fiarovan'Andriamanitra zay. Rehefa mino an'Andriamanitra zany ianao de miaro anao Andriamanitra. Vonona ianao ny andray an'io akanjo io, miaro anao Andriamanitra. Fanomezana men'Andriamanitra anao zany, satria ny finoanao zany no amonjain'Andriamanitra anao. Zay zany miaro zany io fitafiana io zany miaro io amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra zany. Nisy anankiray koa tany Tuléar tany izy ty. Any Tuléar de avy namonjy cellule de prière zany fotoam-bavaka reto vehivavy roa izy anabavy. De nandeha amin'ny andro alina amin'ny fotoana fa tsy milamina zao moko fotoam-bavaka tsy nale sady nitondra fampaherezana ihany koa satria tsy de tena hoe nisy tsy de tena nisy hoe pasteur tamin'le toerana na mety hoe nisy olona zany fa zareo zany mba ohatrany hoe mba efa ancien zany na efa hoe mba olona fa mba
manana traikefa zany amin'ny resaka hoe baiboly dia zareo mba nandeha tany amin'le toerana reny zany nampahery ihany koa le vondromavaka kely zany izy dia ao anatin'ny herinandro anaovan'le vondromavaka zany inarana ny tenin'Andriamanitra sy hanomezana voninahitra n'Andriamanitra dia tratra riva zareo nody iny misy olona ry aloha ry mijanona dia efa natahotra ihany zareo dia nitodika any ary izy misy olona koa aoriana tsy hitany zareo tsony zay atao ho aiza dia nangataka izy Jesosy eo vonjeo zahay dia nandalo teo amin'le lehilahy izy ny zavatra hitany nefa niantsy mirangaranga be ny eo amin'ny tanan'le lehilahy dia izao fotsiny tenen'le lehilahy nany hoe tsy matahotra reto vehivavy reto ozy izy tsy matahotra reto ampela reto ozy izy dia lasa nandeha zareo satria tsy navelan'Andriamanitra nanangana ny tanan'ireo ratsy ireo tamin'ireo vehivavy ireo zany ilay reto mpanao ratsy reto satria mahagaga io herin'Andriamanitra io zany akory tsy azosika atao koa makafanan'Andriamanitra hoe mba ho zahako toetra koa tena marina ve Andriamanitra zany ianao tsy manino dia hoe nisotry andro any arivo amin'ny 9 alina andeha tongotra rireny dia ianao ny akanjoko tsara iny mihitsy mandehandeha iny dia jery ahoana apetrako amin'Andriamanitra hoe raha velona ianao dia tsisy mamono andro diran-dozo eo ianao fa miteny aminao tsy azo anoarana ange zany zavatra nahazo zany fa dia Andriamanitra tsy azosika ilay mpanahy koa hoe anao defe amin'Andriamanitra tsy azo atao zany tsy azo atao ny makafana an'Andriamanitra zany miaro zany io fitafiana amin'ny batisa io zany miaro ary fitahina ho antsika zany izy io tenen'ny soratra masina angeny miteny an'izany tsy zany miteny an'izany soratra masina no miteny io zany ny fanaovanao ny fitafiana io zany fanaovanao le batisa dia zao mitondra fitahina ho anao zany le izy marika 4:20 dia ny 5:20 sy ny 7:20 no jerentsika marika 4:20 dia ny 5:20 ka hatramin'ny 7:20 iny navaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy izay mino sy atao batisa no vonjena fa izay tsy mety mino no elohina ary izao famantarana izao no anaraka izay mino amoaka demoni amin'ny anarako izy hiteny amin'ny fiteny tsy mbola hainy izy andray menarana izy ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy dia tsy hampaninina azy zany ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny zany zavatra omen'Andriamanitra anao zany finoana zany raha mino anao dia ho azonao zany zavatra tsy eritreretin'ny sainao zany izao izy maninona ary izao famantarana izao no anaraka izay mino sy atao batisa izy ny vonjeny ianao zany efa nino ianao dia natao batisa zany dia izao ny famantarana manaraka anao zany misy famantarana omen'Andriamanitra anao zany dia inona ilay famantarana ny teneniny teo amoaka demoni amin'ny anarako izy lasa mavita mamoaka demoni ianao manao exorciste ianao inona ihany koa manaraka an'izay teneniny teo ihany koa hiteny amin'ny fiteny tsy mbola hainy izy ohatra ny apôstôla rehefa nandray ny fanahy masina nirotsaka tamin'izy ireo ny fanahy masina inona ny zavatra nitranga ny roandroana nitrano izay nitoerana ny vavahana izy ireo niteny amin'ny teny tsy fantatra izy teny amin'ny teny persiana ny teny grika teny arabo teny tsy fantatra zany ain'Andriamanitra no manao an'izany raha anehoana ny voninahiny hainy zany fa io koa fanomezam-pahasoavana io zarazaraina zany amin'ny fotoana izay lavana ampiasain'Andriamanitra anazy ihany koa zany inona ihany koa ny zavatra misy andray menarana izy ary na dia misotro zava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninina azy zany entiny hoe miteny amin'ny zavatra miteny mbola miteny ino sy miteny amin'ny teny tsy mbola hainy izy rehefa famantarana araka izay mihitsy zany dia mety misy miteny za ty hatramin'izao mbola tsy miteny anglisy any so dia mba diso ary ilay batisa nataoko fa tsy izy io nge tsy hoe zay fa izy io any amin'ny asan'ny apôstôly ihany any amin'ny Korintianina ihany koa miteny anazy io dia zao hoe ny fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahy masina dia zarazaraina izy io ao no misy miteny amin'ny teny tsy fantatra ao no misy mpandika miteny amin'ny teny tsy fantatra ao no misy maminany fa zany nefa tsy voateny eto fa
any izy velarany be deaibe izy any amin'izay teny zay ka sao de mieritreritra hoe za ty teny mbola tsy mahay miteny anglisy hatramin'izao to tsy miteny ho azy ako nefa mba misy amerikanina eny mba teresaka te mba hita amerikanina mandalo ianao tonga de ozy ianao tena how are you de ozy ianao you are ya ahoana zay ianao vao gaga ino ty tenen'le rangahy ty tsy ezaka izesy teo ianao hoe ahoana fa men'Andriamanitra eo amin'ny fotoana zay anehoana ny voninahitr'Andriamanitra kina ihany koa zavatra teneny telo hoe andray mena rana izy ary na de misotro zava-mahafaty ary izy de tsy hampaninina azy zany ny apôstôly Paoly zao ka keriny mena rana ny tanany iny nga hanafaty azy zany renao zany voakaikitra n'izany zavatra mety misy mihitsy zany mandeha anaty ala ianao matahotra iny sazy ary fahidin'ny biby matahotra biby lava ty ka keriny biby lava no tsy mahafaty anao zany mety misy efeny aminao iny fa tsy mahafaty anao iny raha tonga ny fotoana de maty anao zany fa raha mbola tsy tonga ny fotoana tsy mahafaty anao zany tsy mampanina misy manisy pozina ny sakafonao tsy mahafaty anao zany misy manisy ody ianao raha ny ody ny sakafo hoaninao na ny lambany eo miao tokotany eo na ny tolanam-baravaranao tsy mahavoanao eninao misy zavatra tsy metimety zany de moentinao mbavaka iny de roanao ny devola tsy maninona tsy mampanina anao misy olona gaga mihitsy hoe ty olona iny ary tsy maninona mihitsy sao de mba manao ody komorianina reny olona reny sao de misy komorianina aloha tsika menao am'izao fampianarana zao ka tezitra am'izany tsika fa nisy nanao an'izany mantsy nisy olona nanao mpanisy ody zany misy olona anankiray tena tsy tiany mihitsy teo amin'le tanàna anankiray satria ohatra ny tafita zany le olona de nasiany ody nataony an'izao karazana de tsy mety vony mihitsy de farany izy vakivavy izy samizy ray tanàna io miresaka ngamba ody komorianina nataon'le olona tamin'io ka zany tsy mety mavony ka ninona zany zavatra ataonao rehefa amin'Andriamanitra ianao zany maninona tsy mavoanao zany ninona atao aminao tsy mavoanao zany io ohatra ny tamin'ny andron'i Jesosy Kristy ihany io Jesosy Kristy efa fantatr'Andriamanitra ny fotoana ahatongavan'i Kristy fantatr'Andriamanitra ny fotoana ahafatesan'i Kristy fantatr'Andriamanitra ny asa zay nampanaoviny an'i Kristy ka tamin'ny mbola tsy tonga ny fotoana ahafatesan'i Kristy sy isamborana azy na de niezaka ary ireo fariseo sy mpanorandalàna hisambotra an'i Jesosy sy hanao zay zavatra aminy nga navita nanao inona aminy misy fotoany Jesosy eo amin'ny tempoly tonga izy avany hitoraka bato an'i Jesosy tsy hita nanjavony Jesosy nakaizy izy teo tsy hita zay nalehany tsy hita Andriamanitra miaro anao zany tsy hita tsy rehefa tsy tonga ny fotoana de tsy tonga i fotoana io zany le fitafinanaovanao ty zany miaro iarovan'Andriamanitra anao zany jerentsika kely ange izy atao amin'ny aty amin'ny asan'ny apôstôly aty raha jerentsika ny apôstôly Paoly io na accident na voiture ary hoe tonga ny loza amin'ny accident na voiture voany accident menjera mikodidia le tomobile fenao tsy maninona ao anatiny io zany Andriamanitra miaro de ohatran'ny apôstôly Paoly ihany koa impiry vaky sambo ny apôstôly Paoly fa tsy mety maty jerentsika kely anty amin'ny asan'ny apôstôly 720 jerentsika ny zavatra nitenen'ny apôstôly Paoly asan'ny apôstôly 720 de ny andininy 420 asan'ny apôstôly 720 de ny andininy 420 de vakitsika kely tantara io fotsiny akatsika lesona zany le izy andininy 420 vakitsika amin'ny 720 tsy maninona ary antsoka malemy ndrivotra avy any atsimo ka nataony fa efa nahazo ilay kirina izy de niala teo izy ka nandalo akaikaikin'ny Kreta ary tsy ela rehefa afaka zany de ny fofofo nidina teo ny tafidrivona mahery atao hoe Eurakilona ary any paondrivotra ny sambo ka tsy nahato azy dia navelanay avezivezina izy ary nandeha faingana nanaramorona ny nosy atao hoe Kaôda
ny azo ny ilan'ny takodrivotra izay dia saika tsy azo ny salopy dia nakarina izany dia novaroany manodidina ny sambo zany teo zany na tsipo ny tasy io drivotra le sambo afaka jerentsika tsara io tantara io fa lava moa le tantara zany fa rehefa nandeha ny an-tsambo ny apôstôly Paoly gadra izy zany tamin'ny fotoana io dia natopatopan'ny rivotra teny ny apôstôly Paoly aloha dia efa niteny tamin'ireo miaramila manao hoe aokatsika tsy hiakatra trambo izy fa zao izy tafidrivotra dia mbola tsisy an'izany ozy ireo mateloha dia niakatra ihany tonga ny tafidrivotra namelo ny sambo efa saika maty amin'izay dia ozy izy ny Paoly nanao hoe raha ny an'ny feoko anareo nge tsisy zavatra ny trambo otr'izao dia teo amin'izay zareo vao nanomboka natahotra ny apôstôly Paoly dia nanomboka ny an'ny teniny amin'izay nisy fotoana rehefa tonga le tafidrivotra be iny dia ny sasany tamin'ireo mateloha nanipiny le radoa zany le samy'le lakana kely ireny tany anaty rano dia naiky andeha hisaoty tany dia hoy izy ny apôstôly Paoly mantsy an'le miaramila romanina teo tapao reo samby kely reo izy fa raha ohatra ka misaoty reo dia tsisy avotritsika na nyray ary dia niainy tenin'ny apôstôly Paoly izy ireo dia ny faran'le tantara iny zavatra ny trano naonjan'Andriamanitra tamin'ny sisy tany anankiray izy ireo dia velona izy ireo Andriamanitra ny miaro rehefa misy ny vaky sambo zany dia miaro Andriamanitra ohatra anankiray tany Madagasikara koa mpanompon'Andriamanitra anankiray izy ty nandeha tomobile izy avy any tsy haiko Majunga ambany izy indra tsy diso nandeha tomobile avy amin'ny Majunga izy nandeha taxi brosy dia teo nangataka plasy varavarakely zay zany ny bieny fideny dia kaiky ny varavarakely teo amin'ny devant izy nipetraka dia nisy olona niditra teo ampovoany zany dia tsy nahazo aina mihitsy le ramatoa teo ampovoany dia nangataka taminy mba mety ve ianao raha zao mba mahazo varavarakely fa tena tsy mahazaka mihitsy dia na dia tiany ary le plasy akaiky ny varavarakely dia navelona iany ary fa omeko anao mpanompon'Andriamanitra moa zany izy meny azy dia meny azy afaka fotoana fohy fotsiny vao famadika plasy izy roa von'ny accident le tomobile potika tanteraka dia taizany tena vomafy inilany adroite ray manontolo iny tamin'le nisy anazy ny lany izy nifindra teo ampovoany dia le ramatoa teo akaikiny zany ngamba maty le ramatoa raha tsy diso dia iny poka potika tanteraka ny ilany ray manontolo zany raha tamin'iny ilany iny zany izy dia maty izy fa zay le fiarovan'Andriamanitra zay ianao tsy malala fa dia manao fotsiny ianao zao zany le zavatra mitranga misy fotoana ianao hoe za tokony andeha ary dia tena nisy sakana tsy fantatra iny dia tsy dia tsy lasa ndray zany tsy fantatra ao zay atiny mety nalahelo eny ianao fa zao zay le hoe manaiky ny sitrapon'Andriamanitra satria Andriamanitra ke mety misy zavatra tsy netinety tany amin'ny zavatra nalehanao tany dia sakanan'Andriamanitra ianao tsy navelany tany dia narovana ianao izay le hoe fandraisanao fitafianao any Kristy koa zany miaro anao amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra dia toizantsika le izy teo amin'le resaka hoe Paoly vaky sambo dia rehefa tonga teny amin'le sisy tany zareo dia nisy olona nandray an'zareo teny ka zareo mbola vao mando iny dia lasa nitsipona kitay zany andrehitra afo hoe mba hamanana tena zany izy nitsipona kitay iny ny apôstôly Paoly nisy menarana avy any tonga dia nikaikitra ny tanan'ny apôstôly Paoly jerentsika ngely izy toko fa 7:20 faharoa sy ny faheliny inona zavatra resahany io andininy voalohany aloha tsy maninona mihitsy andininy voalohany ka hatramin'ny faheliny ary rehefa voavonjy izahay vao fantatra fa Melita no anaran'ilay nosy ary tsy kely nisoana sehon'ny tompo tany taminay fa namelo lafo izy ka nandray tsara anay rehetra satria nilatsaka tamin'izay ny ranorana sady nangatsika ny andro dia namorokitay azo ilay sotroana Paoly dia namorokitay azo iray trotroana Paoly ka nanoaka izany teo amin'ny afo ka ny iray azafady dia namorokitay azo iray trotroana Paoly ka nanoaka izany teo amin'ny afo ary nisy menarana nivoaka avy teo amin'ny afo ka niraikitra tamin'ny tany zany hoe tao anatin'le kitay nangon'ny Paoly zany nisy menarana tao dia rehefa androtraka ny tao anaty afo izy dia nisy menarana nivoaka tao nisy menarana nivoaka zany teo ary nisy menarana nivoaka teo amin'ny afo ka niraikitra tamin'ny tanany ary rahitan'ny tompo tany ny biby niraikitra tamin'ny tanany dia niresaka hoe izy mpamono olona tokoa ilay io ka na dia voavonjy tamin'ny ranomasina azy izy dia tsy avelan'ny todinaina ho velona fa nakifo noho eny amin'ny afo ilay biby ka tsy nisy naninona izy na dia kely akory azy ary ny olona kosa nanompo azy
ivoto, zany hoe niandry zany zareo ivoto io ny tanan'io rahalagnana io, dia ho faty niandry ny afatisan'ny Paoly. Ary ny olona kosa nanompo azy ivoto ka nikarapoka ho faty tampoka, fa rehefa niandry ela izy ka tsy nahita fa tsy nahisy na inona na inona nyzoan'ny Paoly, dia niova saina izy ka nanao hoe Andriamanitra io, lasa nieritreritiny zareo indray hoe Andriamanitra indray Paoly. Zay le fahagagana zany ataon'Andriamanitra. Zay le teneny teo, na misy mena rana ary mino tsy mahafaty anao zany, na misy pozina sakafonao tsy mahafaty anao zany, misy arety mandringana tsy mahafaty anao zany. Tenin'Andriamanitra ke milaza izy any amin'ny Jeremia any amin'ny testamenta taloha any milaza an'izay izy hoe raha misy olona ozy izy 10 maty eo amin'ny akavianao na 10 maty amin'ny akavananao, tsisy lozanjoanao na dia kely aza. Tenin'Andriamanitra koa dia milaza manao hoe aza matahotra zay atahorany zao tontolo zao izy. Aza matahotra. Manana an'Andriamanitra ianao, izy no ankinanao, izy no herinao. Aza mitoky na amin'ny miaramila, aza mitoky na amin'ny pôlisy hamonjy anao, aza mitoky amin'ny fianakavianao, aza mitoky amin'ny manodidina anao, fa Andriamanitra no itokio. Izy ny antom-pahavelomantsika. Aza mitokony amin'ny asanao na ny fahaizanao na ny fahendrenao. Andriamanitra no itokiny amin'ny zavatra rehetra. Dia ho lavirary rehetra ataonao. Raha mbola tsy tonga ny andronao, tsisy mahafaty anao zavatra mety mahazo ny olona rehetra zany. Velona ianao, rovan'Andriamanitra ianao. Tiany koa misy fanontaniana anankiray zany, misy fanontaniana kely zay ho resahantsika koa mikasika an'ilay resaka batisa satria resabe koa zany izy ity. Zay ny amin'iny zany fa resaka kely ty fanontaniana ity tsika satria be dia be zany ny olona manao mametraka ty fanontaniana ity hoe amin'iza no anaovana batisa antsika? Amin'ny anaran'i Jesosy ve no anaovana batisa antsika? Sa amin'ny anaran'ny Tompo ve no anaovana batisa antsika? Sa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina ve no anaovana batisa antsika? Satria zany misy ampiasain'ny olona daholo zany anaovana batisa. Dia izy ary nisy zany sao dia diso le batisa ataontsika indray zany hoe amin'ny anaran'i Jesosy ve no tokony anaovana batisa, sa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sa amin'ny anaran'ny Tompo no anaovana batisa. Dia ho jerentsika tokoa zay zavatra zay, ahoana ny voalazan'ny soratra masina zany mikasika an'izay zavatra zay. Dia ahoana izy jerentsika aloha tenin'i Jesosy no jerentsika voalohany aty amin'ny Matthieu 7:20 izy no miteny an'izay zany. Ahoana izy Jesosy aty amin'ny Matthieu 7:20 mikasika le hoe rehefa atao batisa tsika dia hoe amin'ny anaran'iza no anaovana batisa atsika izany. Matthieu 7:20 dia ny andininy fa 7:10. Vakitsika zany zay Matthieu 7:20 ny andininy fa 7:10. Dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia Jesosy miteny eto, koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ahoana Jesosy? Mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Jesosy no miteny eo zany. Hitantsika indray nefa hitantsika ihany koa aty amin'ny apôstôly, dia ahoana indray tamin'ny rehefa tonga indray rehefa lasa zany Jesosy dia ny apôstôly no nanao batisa. Dia ahoana indray izy ny apôstôly zany? Eo amin'ny asan'ny apôstôly 2 jerentsika. Fa vakitsika ihany izy io fa verenantsika kely fa tsy maninona. Asan'ny apôstôly 2 andininy fa 7:30. Asan'ny apôstôly 2 dia ny andininy fa 7:30. Dia ahoana indray izy ny apôstôly Petera zany eto? Ny anaran'i Jesosy, ary Petera taminy mibeba, ary eo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny helokareo, ary ianareo indray ny fanomezana dia ny Fanahy Masina. Ahoana izy? Ao ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo izy. Eto indray zany ny apôstôly Petera dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana batisa anareo. Ary izy miteny Jesosy manao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Eto indray ny apôstôly Petera dia miteny hoe ao ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo izy. Aty indray nefa rehefa aty amin'ny asan'ny apôstôly 10 indray, eo akaiky eo ihany tsy lavitra. Dia ahoana indray? Dia Petera ihany nefa no eto. Petera no miteny eto. Dia inona zavatra teneny ato? 7:20
ka hatramin'ny 7 toko 7 sy ny 8 daholo sy Petera moa misy olona mahazo mandrarany rano sy anaovana batisa ireo izay efa nandray ny fanamasina tahaka antsika koa 7 dia nasainy natao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy ary nangatahindreo mba hitoetra ao amin'ny andro vitsivitsy izy izany. Eto amin'ny teny gasy moa zany dia tenenina izy eto fa amin'ny dika teny frantsay zany tsy io ny ilazany anazy. Amin'ny dika teny gasy dia nasainy natao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy. Fa amin'ny dika teny frantsay izy dia zay ny tenenina hoe nandidy azy izy anaovana batisa azy ireo amin'ny anaran'ny tompo izy. Ka eo zany le zavatra anankiray. Teo zany hitantsika tary amin'ny tenin Jesosy dia hoe za maneraka anareo izy mampianara azy rehetra nandidiko anareo izy dia manaova batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina. Teneny koa ny apôstôly Petera teo hoe mibebahy ianareo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia eto indray izy dia mbola miteny dia nasainy natao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy na hoe amin'ny anaran'ny tompo. Nasainy natao batisa amin'ny anaran'ny tompo. Dia any amin'ny asan'ny apôstôly ihany koa izy toko 7 dia natao ao ihany koa misy batisa izay natao dia natao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ka inona ary ny zavatra hitantsika ao anatin'izay zavatra zay? Zavatra hitantsika zany ao anatin'izay zavatra zay dia hoe ka na amin'ny anaran'i Jesosy io na amin'ny anaran'ny tompo io na amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny fanamasina io dia zao batisa iray ihany zany io batisa io. Io le teneniny tsika tamin'ny vao nanomboka ny fampianaran'ny batisa hoe iray Andriamanitra, iray ny tompo, iray ny fanahy, iray ny batisa, iray ny finoana. Batisa iray ihany zany io. Satria batisa ao amin'i Jesosy Kristy io anaovana io. Batisa ao amin'i Jesosy Kristy raha miteny izy manao hoe amin'ny anaran'ny Ray na tsy hoe azafady raha miteny izy hoe amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina. Iza moa ny Ray? Ny Ray dia zao ilay mpahary zao tontolo zao. Ny zavatra anankiray nefa dia zao izy inona no nahariana n'izao tontolo zao? Le teny tonga nofo no nahariana n'izao tontolo zao dia izy io teny tonga nofo Jesosy Kristy io. Amin'ny anaran'ny Zanaka, iza le Zanaka? Le mpamonjy antsika le Zanaka, Jesosy Kristy. Sy ny fanamasina izy amin'ny alalan'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina. Ny fanamasina, io fanamasina io no mpananatra antsika, no mpampianatra antsika. Io le tenen'ny apôstôly Petera manao hoe mibebahy ianareo areo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba handraisanareo ny fanomezana dia ny fanamasina hozy izy. Ary zany ary dia efa faminaniana ihany koa ny tenen'ny Jaona mpanao batisa any amin'ny Matthieu toko 7 andininy 1:12. Rehefa nanao batisa zany Jaona mpanao batisa dia inona ny zavatra niteneniny dia renintsika kely Matthieu toko 7 andininy 1:12. Dia zao ny teneniny ato Matthieu toko 7 dia ny andininy 1:12. Dia ahoana izy Jaona mpanao batisa? Matthieu toko 7 andininy 1:12. Izaho dia manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana fa ilay avy aoriako no mahery noho izao ka tsy mendrika hitondra ny kapana zao. Izy anao batisa anareo amin'ny fanamasina sy ny afo. Izy anao batisa anareo amin'ny fanamasina sy ny afo. Ka ity batisa ity zany antsoina ihany koa hoe batisan'ny fanamasina zany ity batisa ity. Le batisan'ny rano ity zany antsoina ihany koa hoe batisan'ny fanamasina. Satria ahoana moa nandraisanao an'ilay fanamasina? Satria rehefa hoe manao batisa ao amin'i Jesosy Kristy ianao dia mandray ny fanomezana dia ny fanamasina. Zay nge le tenen'ny apôstôly Petera. Ka le batisanao ity zany andraisanao ny fanamasina ihany koa. Dia antsoina ihany koa hoe batisan'ny fanamasina zany io batisa io ihany koa. Tsy samihafa zany ireo. Sy faminaniana efa voalaza io karaha manao hoe amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina. Andriamanitra no mpahary antsika. Tamin'inona naharian'Andriamanitra antsika? Tamin'ny alalan'ny teny no nahariana antsika. Satria izao zavatra hita rehetra izao dia tamin'ny teny no nanaovany azy. Amin'ny anaran'ny Zanaka Jesosy Kristy no mpamonjy antsika. Izay rehetra mandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra.
sy ny fanahy masina andray ny fanomezanareo dia ny fanahy masina dia miverina foana any amin'ilay tombo-kasehan'ny fanahy masina le izy verina any amin'ny tombo-kasehan'ny fanahy masina le izy zay zany mikasika an'iny eo ihany koa loha hoe miresaka ihany koa tsika le hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy na hoe amin'ny alalan'ny tompo dia iza moa Jesosy Kristy any ange no tompo iray no tompo iza le tompontsika Jesosy Kristy ny tompontsika Jesosy Kristy any izy lay zanaka dia mitovy ihany zany izy le mpamonjy atsika izy le maty telo andro sy telo alina tao an-kibon'ny tany nitsangana tamin'ny andro fahatelo izy lay zanak'Andriamanitra izy no nanaovana batisa atsika ka io ady hevitra io zany hoe amin'iza no nanaovana batisa anao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'ny tompo amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina dia tsy mitoetra zany zay zavatra zay tsy maritombona zany tsy maripototra zany zay zavatra zay tsy mitombona zay fa ny zava-dehibe fotsiny dia zao ny batisa zay atao amintsika zay mifanaraka amin'izay voalaza ny soratra masina ny anaovana batisa atsika ve mifanaraka amin'izay voalaza ny soratra masina ny finoantsika dia amin'io Jesosy Kristy io ilay nitsangana tamin'ny maty nitsangana tamin'ny andro fahatelo ny finoantsika amin'izay ihany koa dia minotsika fa misy zany fitsanganana amin'ny maty zany raha nitsangana ary Kristy dia tenin'ny soratra masina hoe i Kristy ozy izy no voaloham-bokatra izy no lamatoa zany ary voalazan'ny soratra masina mihitsy hoe lamatoan'ny maty Kristy ny santatra zany dia rehefa avy eo manaraka daholo indray tsika ao aoriana zany kasika an'izay zavatra zay ny zavatra lehibe ary zany dia zao hoe inona ny zavatra tena tokony tazomintsika zany mikasika an'ilay resaka hoe batisa zany tsy resaka any amin'ny adevitra zany ny tokony hotazomana fa any amin'ny zavatra hoe inona ny zavatra tena zavatra marina tazomina dia araka ilay voalaza teo hoe araka ny soratra masina mino ve ianao fa ny batisa anao dia mifanaraka amin'ilay batisa nahafatesan'i Kristy azafady mifanaraka amin'ilay batisa nahafatesan'i Kristy ny levenan'i Kristy ary ny sanganan'i Kristy araka an'izay ve ny batisa nataonao mino ve ianao fa ny batisa zay nataonao dia hamonoana ny asan'ny nofo mino an'izay ve ianao mino ve ianao fa ilay zanak'Andriamanitra dia tonga nofo ka nonona tamintsika ary izy no mpamonjy an'izao tontolo izao mino ve ianao ilay famantarana fa Kristy dia famantarana ho lavina ary ny famantarana izay nolazainy dia zao hoe 3 andro sy 3 alina izy mipetraka tao an-kibon'ny tany ary nitsangana izy amin'ny andro fahatelo mino ve ianao fa iny Jesosy izay niakatra any an-danitra iny mipetraka eo ankavanana indray dia mbola hiverina tahaka ny akarany indray mino ve ianao ny amin'izany mino ve ianao ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty fa misy fiainana ao aorianan'izao fiainana misy atsika zao mino an'izany ve ianao raha mino an'izany zany ianao dia zao atao batisa zany ianao ao amin'i Jesosy io izay maty 3 andro sy 3 alina araka ny soratra masina nitsangana tamin'ny andro fahatelo io famantarana io ny afantaranao fa izy le Mesia izy le mpamonjy anao raha tsy mino ianao dia fitafiana hafa zany no anaovanao zany eo amin'ny kristianina nefa dia zao ny zavatra tsara tsindrina eo amin'ny kristianina dia zao ny kristianina zany dia mizara roa ny kristianina kristianina voalohany zany dia zao hoe mino an'i Jesosy io izy maty araka ny soratra masina nalevina araka ny soratra masina nitsangana araka ny soratra masina mino an'izay izy nahazo 3 andro 3 alina tao an-kibon'ny tany i Jesosy io ary nitsangana tamin'ny andro fahatelo mino any koa izy fa i Jesosy io dia zao voalaza ny mpaminany io any amin'ny Daniel any izy miteny hoe novonoina tamin'ny antsasaky ny herinandro ny Mesia izy ka tsy izy
faharoa finoana anankiray zany satria lasa mizara roa zany ny finoana kristianina zany. Finoana anankiray dia ty hoe fampianaran'ny eglizy, raha ny fampianaran'ny eglizy no arahana sy ny fampianaran'ireo fiangonandehibe misy amin'izao vanim-potoana zao reo hoe milafiny kristianina no jerena zany dia mino daholo le fiangonandehibe ireo fa Kristy dia zao tsy maty tamin'ny atsasaky ny herinandro araky ny voalazany mpaminany any amin'ny Daniela hoe tsy ara-baky teny io fa zao maty izy tamin'ny andro azoma dia nitsangana izy tamin'ny andro alahady dia mba ataovy ange ny calculantsika ny amin'izany. Maty izy amin'ny andro azoma fampianaran'ny eglizy zany ary mbola rahana hatramin'izao zany ary ny fiangonandehibe rehetra dia manaraka an'izany daholo. Maty izy amin'ny andro zoma dia nitsangana izy amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia ny andro alahady zany dia isonge zany dia zao moa fanisany zareo izy rehefa miantso zany tsotra nge zany zoma sabotsy alahady 3 andro 3 alina hozy izy zay. Raha manisy ohatr'izay tokoa izy dia ohatrany hoe 3 andro zoma sabotsy alahady fa Jesosy ange nanindry matoa Jesosy nanindry dia misy antony zay hoe 3 andro sy 3 alina. Ny andro anankiray dia inona? 420 ora ny andro anankiray. Ka ny andro anankiray zay misy andro mazava dia misy alina maizina. Zany hoe 12 ora ny andro, 12 ora ny alina. Raha 3 andro sy 3 alina zany dia zao misy 12 ora mazava dia misy 12 ora maizina. Ka raha maty Jesosy teo amin'ny tamin'ny 3 ora hariva, nafatesany raha ny Baiboly no jerena zany dia ataovy hoe maty zoma izy tany amin'ny 3 ora hariva zany alohan'ny efa harivariva zany aty alohan'ny maty masoandro zany dia ny 12 ora manaraka an'izay zany ny sabotsy any amin'ny 3 any. Izay zany ny andro faharoa. Ny 12 ora manaraka amin'ny andro alahady any amin'ny andro fahatelo. Ary ny fahatelo farany dia alatsinainy amin'ny 3 zany mafeno 12 ora. Andro zany vao mitombony le 3 andro sy 3 alina. Le 3 andro dia 3 alina koa mazava ho azy zany. Dia Jesosy ve dia ga Jesosy mpandainga. Fa izy ny mpandainga fa tsy ny devoly. Izy ny antsoina hoe ray ny lainga fa tsy Jesosy ny ray ny lainga. Fa izy ny ray ny lainga, devoly. Ka Jesosy raha miteny tsy mandainga izy. Koa lazainao hoe tsy mitombona zany mampandainga an'Andriamanitra zany ianao. Fa zay lazain'ny soratra masina dia tanteraka tsy maintsy tanteraka hoy Jesosy zay rehetra nanoratana araka ny voalazan'ny soratra masina. Ka rehefa atao zany ny kajy mikasika le hoe maty azoma izy araka ny fampianaran'ny eglizy sy ny fiangonandehibe maro zany sy izay mino an'izany finoana zany dia zao tsy nahazo 3 andro sy 3 alina zany io Jesosy io izay inon'ny fiangonandehibe amin'izao fotoana zao io. Fa inona ny janonany tao zany satria izy hoe maty zoma izy nitsangana alahady izy dia zao amin'ny 3 hariva ny zoma iny izy maty mandra-pahatonga ny 3 hariva ny sabotsy zany ray andro zany zay. Izy nefa zareo nefa milaza hoe nitsangana izy tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro vao mangiran-dratsy ny vehivavy nandeha tany am-pasina tsy tao intsony Jesosy. Izany hoe ray andro sy tapany zany izy efa tsy tao am-pasina intsony. Zany hoe le Jesosy inon'ny fiangonana amin'izao fotoana zao zany dia Jesosy maninona tsy nahazo 3 andro sy 3 alina fa Jesosy ray andro sy tapany. Ray andro sy tapany, ray andro sy ray alina zany, ray andro sy 2 alina zany, ray andro sy tapany sy 2 alina zany noho ny janonany tao am-pasana. Zay ny Jesosy inon'ireo fiangonana lehibe kristianina amin'izao fotoana izao. Na ara-tantara io na evangelika io dia zany ny inon'ny fiangonandehibe amin'izao fotoana izao. Ka ny tsy fahafantaranao ny famantarana zay ho lavina io mahadisy hevitra anao diso ny fitafianao mba hapetrao ange zany fanontaniana zany. Nahazo an'io 3 andro sy 3 alina io ve ny Jesosy zay nonao zay tafianao? Diso zay, diso ny batisanao zany. Be no tezitra indray ny amin'izao. Tsy za no miteny an'izany. Kristina mian'io famantarana io fa tsy za.
miénoncer le fait fotsiny azy zany mamoaka le fotsiny zao ny voasoratra hoe ino zavatra ny voasoratra dia zao dia ahoana tsika amin'izany zavatra zany ka be deaibe ny mihinana zay ny fiangonana dehibe rehetra na ny katolika io na ny protestanta io nareo fiangonana evangelika angeza be matanjaka reo misy ara-tsoina ko fiangonana zandrony koa mbola mino amin'izany ora olona mahatonga elo mena ty fampianarana bokyny apokalipsy misy antony betsanga ny fahamarinana izay navoakan'Andriamanitra tamintsika tamin'ity boky ity mbanahoana amerenana indray le fahamarinan'Andriamanitra zay very inona ny zavatra tsy nety tao dia misy milaza ianao vao tsy ampiranon'orany tio izy mampianatra an'izany dia araka le teneniko antsika foana zany ange ny lazanan'i Jesosy tamin'ny androny fa dia izay le izy tsika olona mahay mamaky daholo mahay mijery daholo dia anjarantsika fa zao iza ninonao ny mpampianatra anao ve ninonao ny pasteranao ve ninonao ny moperanao ve ninonao sady Jesosy Kristy no inonao satria avy-tsika teny manao hoe matoa ny eglizy nandray ny décision zany dia marina izy zany fa zay zany ny décision ndraisiny dia akino amin'izay zany ny finoanao akino amin'ny pastera akino amin'ny mopera ny finoanao fa tsy amin'i Jesosy fa raha Jesosy miteny an'izao ka ny pasteranao na ny pretra-nao no miteny hafan'izao dia ozy ianao aleoko mino amin'ny pastera dia safidinao zany zay anjaranao zay fa ny tenin'ny soratra tsy manadiso ny soratra masina mihitsy hoe zany hoe zao ny voalazan'i Kristy mikasika an'izay io na mikasika an'izay hoe nahafatesan'i Kristy zay ka io zany le teneko hoe mizara roa le finoana kristianina zany amin'izao fotoana zao satria raha hoe tokony hoe finoana kristianina zany tokony ho iray ihany nefa lasa anankiroa le izy mio ny mino hoe Jesosy maty amin'ny andro zoma mitsangana amin'ny andro alahady izay nahazo ray andro sy tapany izy tao akibon'ny tany sy roa alina tao akibon'ny tany maro ny fiangonana zay mino an'izany sy manaraka izany eo ihany koa ny finoana kristianina anankiray zay mino fa Jesosy Kristy dia maty araka ny soratra masina nalevina araka ny soratra masina nitsangana araka ny soratra masina nahazo 3 andro sy 3 alina tao akibon'ny tany izy araka ny voalaza amin'ny mpaminaniko hoe maty tamin'ny atsasaky ny herinandro zay zany finoana kristianina anankiray izy lasa mizara roa zany ny kristianina amin'izao fotoana zao ka zao tokana ihany ny zavatra teneniko antsika dia zao ny fahamarinana ihany no mamonjy atsika araka ny soratra masina akoatran'izay dia tsy izy dia lasa misy zany fiangonana anankiroa na hoe assemblée anankiroa araka ny fampianarana zay ny anarantsika tamin'izao tombo-kase zao ihany koa ao no misy mivavaka ihany koa amin'ny andro alahady ao no misy mivavaka amin'ny andro sabata ao no misy mivavaka amin'ile Jesosy maty araka ny soratra masina 3 andro sy 3 alina tao kibon'ny tany tanteraka ara-bakitery zay ao no mino an'le Jesosy maty azoma tsangana amin'ny andro alahady finoana anankiray zany zay dia ireo le milaza manao hoe nga voatery mahazo an'izay dia zay finoana zany zay manaja anao nge amin'izay zay zany finoana dia ajaina amin'izay ianao fa raha vonina ianao nanaraka ny soratra masina dia hafa ny fijerinao fa tsy zay tsonindray ny toerana misy ianao zany eo ihany koa le teny zay le teny zay mahatonga Jesosy miteny hoe misy lalana anankiroa izy ny ray lalana tery ny ray lalana malalaka fa tadidio fa ny lalana malalaka dia zao satria eo foana mantsy le fahamarinana dia ozy na be deaibe ny olona miteny manambara manao hoe dia ianao zany mihevitra anao manana ny marina fa reo fiangonana dehibe faharatantara nipetraka teo zany dia diso daholo zany reo dia ianao raha mety tsy fiangonana akory ara izy ianao mba mivavaka ao izy izany mba nampianatra anao izy izy fa mazava nge ny tenin'i Jesosy ny lalana malalaka zay zao be ny mahita azy kanefa mitondra makany amin'inona ny lalana malalaka mitondra makany amin'ny fahafatesana fatadio fa ny lalana tery dia vitsy ny mahita azy io zany dia tsy maintsy zay ny olona momba sy mino an'i Jesosy maty 3 andro sy 3 alina dia tsy maintsy vitsy ny olona manaraka an'io ny olona zay manaraka mino an'le Jesosy maty azoma nahazo ray andro sy tapany sy 2 alina dia maro no manaraka an'io ka le lalana tery dia zao
vitsy no mahitan'io ary io no mitondra makany amin'ny fiainana nefany fa ilay lalina malalaka maro no mahita azy mitondra makany amin'ny fahaverezana iny dia anjarantsika misafidy ilay izy fa zao tokana ihany ny marina fa tsisy marina anankiroa zany io mampametra-panontaniana nke miteny ny olona be dia be ny olona miteny manao hoe ao ny misy fivavahana boudista ao ny fivavahana musulman ao ny fivavahana zay mety hindoista sy ny karazany maro samihafa any dia hoe reny ange lalana apetrak'Andriamanitra daholo izy fa ny lalana andehanantsika tokana ihany fa za miteny antsika fa tokana Andriamanitra tokana ny tompo tokana ny batisa tokana ny fanahy tokana ny finoana fa tsy misy hafa zany tsy misy hafa zany zay fa rehefa diso ny finoana dia veriny aminao fa tokan'Andriamanitra ka tsy hoe amin'ny firenena anankiray azy zao ny fahamarinana omeko azy amin'ny firenena anankiray zao ny fahamarinana meko anazy fa ngahy Andriamanitra ity zarazara inoatra zany tokan'Andriamanitra tokana ny fahamarinana ny andro fitsaran'Andriamanitra tokana ihany ny andro fitsaran'Andriamanitra fa tsy misy hafa ny batisa tokana ihany eo amin'i Jesosy Kristy le maty araka ny soratra masina ny levina araka ny soratra masina ny tsangana araka ny soratra masina tokana zany zay tokan'Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany izay rehetra ho aminy eo ihany koa tao anatin'izay fampianarana izay izay nijerentsika misy tanàna anankiroa koa eo ino no tanàna anankiroa io tanànan'ny Babilôna sy tanànan'ny Jerosalema ny mponina ny Jerosalema eo amin'ilay tanàna masina io misy inona misy mifehy izy ireo misy règle zany mifehin'izy io hitantsika tao anatin'izany hoe tsy mihinana biby maloto hitantsika tamin'izany resaka hoe fafolo-karena hitantsika tamin'izany amin'ny resaka la hoe resaka fitafiana resaka firavaka hoe ahoana ny tokony fitoratena ara-kristianina zay le lalana tery ange zany aty a Babilôna ianao tanànan'inona ny Babilôna zany tanànan'ny fahavetavetana ange zany Babilôna zany tout est permis azo atao daholo ny zavatra rehetra azo hohanina daholo ny akoso ny vorona kisoa rehetrarehetra to azo hohanina madio avokoa ny zavatra rehetra mihinana daholo azo anaovana daholo ny fitafiana rehetra na mampiseho fitanjahany io na tsy mety daholo azo atao daholo karazana maquillage rehetra na coiffure rehetra azo atao daholo zany any Babilôna mety daholo zany zay le hoe lasa misy finoana kristianina anankiroa zany dia anjarantsika zany no manina no mandray izay safiditsika hoe hoaisitsika na hoaisitsika mikasika izay zavatra zay ajantsika eo no lesona amin'ity ity raha sitrapon'Andriamanitra dia hiditra amin'izay Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro etsika amin'ny lesitsika manaraka izay voalazan'ny mpaminany araka ny teny Daniel andraso raisiko le toko sy andininy fa sao dia tenitsika hoe aiza koa misy an'izany hoe araka ny soratra masina dia hoe tsy hoe maty amin'ny atsasaky ny herinandro izy any amin'ny Daniel any izy miteny an'izay Daniel toko fahasivy jerentsika kely amaranantsika azy zany Daniel toko fahasivy Daniel toko fahasivy faminaniana zany izy ity dia vakitsika ny andininy vakitsika aloha ny andininy fa 420 tapany voalohany dia vakitsika ny andininy fa 720 dia zao ny teneny ny andininy fa 420 tapany voalohany ahoana izy izy ary rehefa afaka ny 12 herinandro dia hovonona ny Mesia ka tsy ananao izy tonga zany fotoana ny menoana ny Mesia dia andininy fa 720 dia zao ny teneniny ary anorina fanekena ho herinandro amin'ny maro izy ary ampitsahatra ny fanatitra latsa-dra sy ny fanatitra hafa atsamin'ny atsasaky ny herinandro amin'ny elatry ny fahavetavetana no hevian'ny mpandrava hatramin'ny fahafonganany voatendry izay ahidina amin'ny mpandrava ahoana izy ary anorina fanekena ho herinandro amin'ny maro izy ary ampitsahatra ny fanatitra latsa-dra sy ny fanatitra hafa hatramin'ny atsasaky ny herinandro tamin'ny fotoana inona ny fampitsahara ny fanatitra latsa-dra io zany hoe tamin'ny fotoana inona ny nampitsarana ny fanatitra teo amin'ny tempoly dia tamin'ny nahafatesan'i Kristy io rehefa maty Kristy
dia tsisy valeriny intsony ny zavatra rehetra natao teo amin'ny tempolo satria nahoana ny zavatra rehetra izay natao teo amin'ny tempolo dia tandindona ny amin'ny fiavian'i Kristy. Amin'ny atsasaky ny herinandro izy nifampitsarana finaritra lazatra tamin'ny hafatesan'i Kristy zany io le famantarana raha ihany koa zany hoe amin'ny atsasaky ny herinandro no hamononan'ny Mesia zany. Zay mikasika an'iny fa horesahantsika rehefa miditra amin'io tomboka sehotsika dia hiditra lalindalina mikasika an'intsika. Hivavaka ary tsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izay vitantsika tamin'ity an'ity voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Tompo masina sy tsara indrindro misaotra anao zahay fa afaka nianatra sy nandinika ny teninao. Aoka ny fanahinao masina no ampitoetra ny teninao anatinay, ampitsimoka sy ampitombo izany. Aoka ho tonga nofo ana tsiraray avy tompo izany teninao izany. Dia raina ny anaranao raha io, ankalazaina ny anaranao, mena voninahitra ianao tompo hatramin'izao ka ho mandrakizay. Halleluia, halleluia. Mana masinina ireny amin'ny teninao ny fahamarinana. Dia aoka tompo tsy voasambotra ilay ratsy ny fampianarana teto na dia kely azy. Fa ianao ampitoetra izany. Ny anaran'i Jesosy, halleluia. Dia apetraka feno am-pelantananao ihany koa ny fiainanay. Arovy izay tompo amin'ny loza sy amin'ny ratsy indray amin'ny fiainanay andavanandro. Ka aoka tanan'ny anjely ny tantaninao nay ndreo tafotoana ny vato ny tongotra. Dia raina ny anaranao raha io. Ny anaran'i Jesosy, halleluia. Amen. Dia mirary fahasalamana ho antsika rehetra, tahin'Andriamanitra daholo tsika amin'ny asa aman-draharaha rehetra. Velomandray dia mandram-pionana indray tsika. Alohan'izay lesona izay, baibai daholo.